antsika inona ny antony lalàna aty amin'ny testamenta vaovao am'izay tsika zao rehefa nazava be ny tany amin'ny testamenta tany hoe zay ny antony nanomezana ny lalàna tany amin'ny testamenta tany velo fanompivavahana ho ana firenena vahoaka madio masina natokana ho an'Andriamanitra zay ny antony nasitrina ny biby madio sy ny biby maloto dia fahatelo amin'ny ankabeny na fandray ao fata na miosina amin'ny tany zay mampaloto azy. Rehefa mijerytsika ty amin'ny testamenta vaovao Kolosiana toko faharoa andiny fahina amby folo sy fafito amby folo dia izao lazainy hoe ko aza vela izy tsara nareo na fihinanana na fisotro na amfiravoravony na volombolana na sabata ao iarahantsika mamaky ny andiny fafito amby folo saroa telo aloka raha nanaraka ilay cristocentrisme ianareo dia io le atao hoe type de Jésus poma fotsiny zany re zavatra reny ny tena tiany atongavana dia izy aozizy Kristy foana nresana amin'ny baiboly fa tsy hoe manao an'izao aza manao an'izao fa omeko anareo le resaka aloka rehefa avy eo fa aloka zany poma io ary akoatra mapoma azy dia io le antsoina hoe loi cultuelle lalàna ra-pivavahana reo resaka biby madio sy biby maloto io fihinana fisotro any firavoravony volombolana sabata loi cultuelle io inona ny antsoina hoe loi cultuelle efa natao teto amin'ny gasy mamaky baiboly zany fa mahatsara anareo ny teny avero tsy voatery efa hitanareo ihany koa zany na izany azy jerentsika ny karazana lalàna misy ny atao hoe lalàna dia misy ny atao hoe lalàna misy karazana anankitelo ny lalàna ao anaty baiboly ny karazana lalàna voalohany dia ny antsoina hoe lalàna moral na loi moral ilayntsika zay misy ny karazana lalàna voalohany dia ny lalàna moral na loi moral io zany dia endrika akapobe amin'ny lalàna no zavatra teneniny ao aloha tonga dia teneny pety hoe didy folo zany ao anatin'ny didy folo ny endrika ny lalàna moral aza mankaratra aza mitsagajaga aza mamono olona aza mandaingy aza mitlangalaingy aza mitsinindritra dia manajany rainao sy ny reninao atre manajany rainao sy ny reninao mbola avandrenana ianao manajany sabata aza manan'Andriamanitra fa tsy za aza manao saryjavatra voasoritra ary aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra zay zany ny endrika akapobeany loi moral dia zao io zany na tsy saziny izy aniza ianao dia diso foana ianao anatrehan'Andriamanitra rehefa mandika amin'ny lalàna moral io fa tsisy bedy ianao raha dia diso foana ianao anatrehan'Andriamanitra dia ny tena antsony hoe dia feo fieritreretanao ianao sy fieritreretanao dia efa mahita hoe tsy noro ty ataoko ty tsy tsara ty zavatra ataoko ty dia manameloka anao fieritreretanao feo fieritreretanao ny lalàna moraly dia lalàna maharitra mandrakizay nanomboka tany amin'ny Genesis toko voalohany io marina dia marina foana io hatrany amin'ny apokalypsy toko faharoa amby roapolo mitombona foana tsy miova mihitsy io lalàna moraly io fa milarahana foana dia io le lazaiko antsika hoe ny didy folo zany zay ao anaty didy folo reny zany dia lalàna moraly mitombona foana tokony arahan'ny olombelona rehetra foana fa diso eo anatrehan'Andriamanitra izy na tsy diso eo anatrehan'ny olona mangala ohatra hoe mamono olona ianao dia tsy tratra ianao dia tsy migadra ianao fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao diso foana zay ny lalàna moraly didy folo dia ao anatin'ny didy folo ny didy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zany Jehovahandriamanitra ianao aza manan'Andriamanitra fa tsy za aza manao saryjavatra voasoka aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra ao manajany androkabata dia fifandraisana amin'Andriamanitra zay zany ny lalàna moraly fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny didy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo ny fifandraisanao amin'ny hafa anajany raha isy reninao
dia aza mamono olona aza mijanajanga sy ny toy andrehetrarehetra fifanisana amin'ny hafa zay ny atao hoe lalàna moraly maharitra mandrakizay no mipetraka foana amin'ny lalàna faharoa ny lalàna ara-piarahamonina na antsoina hoe loi civile misy karazana lalàna anankiray indray zany antsoina hoe lalàna ara-piarahamonina io lalàna indray a dia le mpitondra eo atoerana no manasazy ianao amin'ny lalana io zay moa malalàna ara-piarahamonina azy le mpitondra ny olona ny mpisorona tamin'izany zao ny miaramila ny gendarme polisy no manasazy ianao zay dia io tena manondro tsara hoe zao fahadisoana dia zao ny sazy mifanaraka aminy rehefa manao zao ianao dia zao ny sazy mifanaraka aminy a voalaza zany misy izany ao anaty baiboly ao aninan'ny didifolo exodosy toko faharoapolo a dia l'exodosy toko faharaiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo a dia io lalàna civile io ny ao dia tondrona rehefa manao zao dia zao sazy rehefa manao zao dia zao sazy lalàna civile misy izany ao anaty baiboly a dia ny lalàna civile ihany koa zany milaza hoe zao no tsy maintsy atao aza manao an'izao a fa bedy ianao zao sazy anao raha manao zao ianao a ary tsy maintsy manao zao anao fa bedy ianao raha tsy manao an'izao zay ny lalàna civile io zany a no cadre juridika amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona zany hoe ny lalàna mametra ny fifandraisan'ny mpiarabelona hoe mba ampiantsara ny fiarahamonina dia reto ny ataonareo dia reto ny tsy azonareo atao dia raha manao an'retonareo dia vosazy mazava ho azy fa misy lalàna moraly tafiditra ao lalàna civile fa nyaindraina tsy tafiditra ao raha lalàna moraly dia meloko eo anatrian'Andriamanitra foana ianao ary misy tsy ao anaty lalàna moraly fa manitatritratra kely eny izy lalàna civile amin'ny tay hoe raha ohatra ka nandeha ianao dia vodona ny ombony olona dia maty le ombon'le olona dia ahoana ny anaovanao azy inona ny ahoana ny amoneranao azy zay a voalaza ao anatin'io lalàna civile io fa izy io a dia miovaova hafa ny lalàna tamin'ny tany efitra zareo a rehefa tonga tao tany kanana izy dia hafa indray ny lalàna civile miova indray a dia rehefa nisy mpanjaka dia miova indray ny lalàna dia rehefa tany fahababoana izy dia miova indray a dia rehefa miverina avy any fahababoana zany Israely dia miova indray le lalàna miovaova foana io zany fa io tsy stable ny lalàna moraly tsy miova mihitsy fa io miovaova arakaraka situation ohatra zany teto Madagasikara zao dia vo mivaina ohatra ny lalàna momba ny communication lalàna momba communication mivaina satria tsy misy internet tsy misy Facebook tamin'ny 1960 nanaovana ny lalàna voalohany teto Madagasikara dia rehefa mivoatra ny zava-misy a dia mivoatra arak'izay koa ny lalàna zany a mba hampirindra ny fiarahamonina zay ny lalàna civile misy an'izany koa anaty baiboly a amin'ny lalàna ao anaty baiboly dia lalàna fahatelo dia lalàna ara-pivavahana ty le loi culturelle ny resantsika inona ny inavy reo loi culturelle reo zany lalàna ara-pivavahana reo a dia niendrika ny fampom-pivavahana rehetra hoe rehefa mivavaka nareo dia zao ny anina ihany miditra ao dia ihany any mahazo miditra ao dia tsy maintsy mitondra fanatitra tsy maintsy manao inona zay ny loi culturelle rehetra zany ny resaka fanatitra dia lalàna culturelle ny karama sy andraikitra mpisorona dia loi culturelle karama mpisorona moa zao mazava ho azy ny fafolo-karena dia loi culturelle zany ilayntsika mahazo an'izao fa mbola iresaka fafolo-karentsika iresaka sabatytsika dia hitantsika eo fa ilainy zany zavatra zany ny karama sy ny andraikitra mpisorona dia loi culturelle ny madio sy ny tsy madio le azo hoanina sy ty azo hoanina ny resantsika ito zany dia tafiditra ao anatin'ny loi culturelle mahamasina anao ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra anao ahafahanao manao fanompo-pivavahana ao an'Andriamanitra dia ny toerana fivavahana ny taberna kely ny tempoly zay lalàna momba ny taberna kely rehetra hoe zay madio ihany miditra ao ny vehivavy azo fahadimbolana tsy mahazo miditra ao dia ao amin'ny efitra masina mpisorona ihany miditra ao ny amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be ihany mahazo miditra ao zany rehetrarehetra zany a dia
loi culturelle daholo, ny resaka altara, ny vita be fisasana, ny resaka inona rehetrarehetra reny, ny loi culturelle daholo rehetrarehetra reny, ny fanaovanjiro fito, ny mofo latabatra misy mofo aseho, zany a ao anatin'ny lalàna reo mpivavahana daholo zany. Ny fetim-pivavahana isan-karazany, Pâques, ny Pentecôte, ny fetin'ny tabernakely, ny fetin'ny fitoerana zay ny fitoerana trano ratsakazo, reny lalàna sy fety reny sabata, dia fetim-pivavahana isan-karazany reny dia lalàna culturelle daholo. Ohatra, afahantsika mijery anazy Samuela voalohany toko 15:20 amin'io lalàna culturelle io zany, amin'io lalàna karazana lalàna io a, dia misy fivoarana, fivoarana inona ny important kokoa amin'ny lalàna, dia inona tsy tena important. Samuela voalohany toko 15:20 fa hoe Samuel, sitraky ny tompo va ny fanatitra dorana manontolo sy fanatitra falatsa-dra mihoatra no miainy feon'ny tompo, eny mankatony tsara no ny fanatitra ary miainy tsara no ny jaboran'ondry lahy. Eto antsika zao mila efa mianatra lalàna, tsy dio petsy gaspel mamaky baiboly efa natao tany zany resaka lalàna, dia natao tsipiriany tsara mihitsy fa etika maka ohatra fotsiny hoe rehefa mamaky lalàna dia mila hainao hoe loi morale ve ty sa loi civile sa loi culturelle. Eto izany zao, sitraky ny tompo va ny fanatitra dorana manontolo sy fanatitra falatsa-dra, ino io? Loi culturelle io. Aotsika lalàna ra-pivavahana io, mihoatra no miainy ny feon'ny tompo, ny fiainona feon'ny tompo eto dia le resaka morale, mankatony tsara morale no ny fanatitra culturelle, miainy tsara morale no ny jaboran'ondry lahy fanatitra. Aotsika rehefa jerentsika io zany dia hitatsika ny importance an'izy hoe ina ny important kokoa zay, ny loi morale ny lehibe kokoa, zay dikanyty hoe lehibe a, loi morale ny lehibe kokoa, dia loi civile avieo, dia loi culturelle afarany. Ka na mahavita mankatony lalàna culturelle ary ianao fa tsy mankatony lalàna morale dia diso ianao zany. Zay fa tokony manaraka ny lalàna morale ianao aloha, dia aveo ny lalàna civile, dia aveo ny lalàna culturelle. Zay le resaka lalàna zany. Dia mika toko fahaenina, ny fahaenina ka hatramy fahavalo, ny andiny fahavalo hainareo tsara fa vitsy aminareo matadidy azy fa mampotra hoe zay ozinareo io tokoa le izy, fa ny andiny fahaenina sy fahafito tsy hainareo mihitsy. Le fahavalo ma tsy teny taxi be fa ny fahaenina sy fahafito tsy teny taxi. Zao le izy, mika toko fahaenina, ny fahaenina sy fahafito hoe inona no entiko manatona ny tompo. Aotsika rehefa manatona ny tompo dia manatona ny tompo aiza amin'ny alalan'iny, manatona ny tompo any amin'ny tempoly amin'ny alalan'ny fanompo mpivavahana. Dikany a mantany izy zany, inona ny loi culturelle mila rarako, zay dikany andiny fahaenina io hoe inona ny loi culturelle mila rarako a, inona no entiko manatona ny tompo sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra zay any amin'ny ahy, satria anatona an'Andriamanitra izy zany, anompo an'Andriamanitra izy zany, anao culte ao an'Andriamanitra izy zany, dia manontany io inona ny atao, mametra-panontaniana izy, anatona azy mitondra fanatitra dorana manontolo sy ombona-kely zay ray taona va ho sitraky ny tompo va ny ondry lahy arivorivo na ny reny radinoino ray alina, anolotra ny lahy matoako no ny fahadisoky va na ny ateraky ny kiky no ny fahotan'ny tena. Reo zany le loi culturelle antaniny hoe raha ohatra anao culte, inona ny ataoko anaovana culte, dia ny valiny ny andiny fahavalo, ny valiny hoe ry olombelo efa naseho anao zay tsara. Azotsika zay dikany hoe naseho anao zay tsara, dika zany hoe ry olombelona efa naseho anao tokony ataonao raha te hanatona an'Andriamanitra ianao, efa naseho anao tokony ataonao raha te hanao culte ianao, raha te ho masina ianao a, dia izao ihany anao ny rariny sy ho ty famondrapo
zay nyray ikan'io a ny ataovy tsara fifandraisanao amin'io anao rano misy ty famindrapo dia ny faharoa anaraka n'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Inona zany dia loi morale atsika loi morale tena andrasan'Andriamanitra amin'ny olona zany dia loi morale fa ny mahasarotany jiosy manaka androany dia loi culturelle. Ity ny mahasarotiny azy iny ny netiko manatona ny tompo sy ninona anao fanatitra anao an'izao sy anao an'izao ry olombelona efa naseho anao zay tsara zay ilay tompo aminao natokana n'ilay tompo aminao dia izao ataovy tsara fifandraisanao amin'ny olona dia ataovy tsara fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zay ny anasan'Andriamanitra mitsika. Dia ny andiny fahafito amby folo amin'izay verina le izy hoe ka azavely izy tsaranareo amin'ny fihinanana sy fisotro na ny fisotro na ny amin'ny firavoravola na ny volombolana na ny sabata aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tena izy dia Kristy. Aika ireo zany loi culturelle daholo reo rehetrarehetra ireo a raha sika le izy dia loi culturelle ny biby madio sy maloto fihinana sy fisotro ny amin'ny firavoravola le fety isan-karazany izy tsika loi culturelle. Ny voalombolana mbola fety a loi culturelle dia pomare ozy izy testamenta vaovao pomare ao amin'ny Kristy. Dika zany dia zao ny fanatitra rehetra loi culturelle rehetra nefa vitan'i Jesosy daholo e. Ary eo azontsika itenenana nary zareo mpanaradalàna mpanaraka saboty tsy mihinana biby baloto sy ninona nary zareo jiosy amin'izao fotoana izao dia izao hoe fa maninona nareo tsy manao fanatitra. Fanatitra tsy azo atao raha tsy any amin'ny tempoly a tempoly ravan'Andriamanitra ny tempoly fa tenen'i Jesosy fa horavany tempoly. Donc maninona nareo tsy manao fanatitra nefa ao anaty lalàna zany nareo tsy maintsy atao le izy dia satria tsisy tempoly dia tsy atao dia tsy manao fanatitra nareo. Fa ho antsika le izy tsotra manino tsika tsy manao zany tsotra fa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana nanolotra ny tena ny monjentsika izy. Zay le io e ny lalàna momba ny tempoly a dia raha voarava ny tempoly dia tsisy miatra tsony reny satria any amin'ny tempoly ny atao fanompoam-pivavahana ny zanak'Israely iny zareo any amin'ny tempoly any ary tsisy tempoly eto ambony tany. Tsy nisy tempoly toeran'Andriamanitra eto ambony tany fa tsy tokana ihany dia tao Jerosalema. Rehefa ravo dia tsy ny fiangonanao no tempoly. Mbola resaka tempoly koa tsika indray androany. Tsy ny fiangonanao no tempoly raha ny tena marina raha manana an' Jesosy ianao dia ianao no tempoly fa tsy ny fiangonanao. Fa ny tempoly nisy teto fitoeran'Andriamanitra teto ambony tany dia tao Jerosalema ihany nefa ny ravan'Andriamanitra. Dia zany tsisy mitovina tsoa zany lalàna culturelle eday izy efa ambany kely indrindra fa faharoa izy efa vitan'i Jesosy Kristy daholo. Ny sakafo sy fety rehetra zany a dia voalazo io fihinanana fisotroana ny ary firavoravola azo dia nisy tsaranareo an'izany fa tsy ny fianaovana zany na tsy fanaovana zany no mahadiso sy mahamarina anareo anatrehan'Andriamanitra. Zay lalàna morale ny andrasan'Andriamanitra fa tsy ny lalàna culturelle.